Fa eo amin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay hatrany dia manana vahaolana aroso afaka omena sy amana izay olan'ny tsy fandriampahalemana izay ny antoko MFM fa mitaky kosa ny fanovana ny lalam-panorenana. Io no nambaran'ny antoko nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety io maraina io tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy. Tonga nanatrika ity fotoana ity moa ny filoham-panorona ny antoko MFM manandafy rakotiny ireny. Maika ary ilana vahaolana aingina ny tsy fandriampahalemana izay manjaka eto amin'ny firenena, hoy manandafy rakotiny ireny filoham-panorona ny MFM. Ny fanomezana andraikitra ny filoham-pokotany ary ny ametrahana ny fokotany ho anisan'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana no vahaolana narosony MFM. Mitaditra ny gouvernement tatona fiainateny mera-pirenena aliena teny député tsirairay. Ny zavatra hitorizana izy rehetrarehetra dia ny fandriampahalemana. Misy ny mitaky hoe tatatra asiana lalan-drano re, amboarina ny tanibarinay, amboarina ny sekoly, amboarina ny hôpitaly, fa ny hitorizany rehetrarehetra ary raha mainy fa tsy mandaika ny député amin'izay dia ny fandriampahalemana. Misosokevitra hoe tiany MFM neto dia mikasika amin'izay hoe ny président pokotany dia olom-bofidy omena fahefana amin'ny. Zay ny hevitra voalohany. Ny hevitra faharoa, ny polisy sy ny gendarme dia asiana vavolombelona hatrany ny asany fa tsy hevelanao fanjakana anaty bozaka. Ilaina noho izany ny anovana ny lalam-panorenana araka ny hevitry ny MFM. Kapitinina amin'ny lalam-panorenana. Président pokotany amin'izao nge ny olona teo mitsidianina reo dia ny chef district manendry. Olom-boakeny fa ny président pokotany amin'izao dia matahotra izy manday andraikitra. Fa raha olom-bofidy izy ajain'ny olona izy raha hiteny. Dia tena apetraka amin'ny maha olom-bofidy azy izy ary apetraka amin'ny mahavonimboaka itsinjara-pahefana azy ny fokotany. Mazao nge zavatra pitaky etra, karazana pitaky etra ny neverana amin'ny président pokotany amin'izao fa tsy mpandamina ny tany mamonina koa. Nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo teny amin'ny Carlton Anosy no nanambaran'ny filohan'ny MFM ireo. Ity ihany koa no fivoahana ofisialy voalohany nataony manandafy rakotiny ireny taoriany ny nanapahana ny tongony.